Roa andro sisa dia ho avy ny fetin'ny 4 jona fetin'ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sady fetin'ny foloalinadahy ihany koa araka ny fanambara teo tahaka ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany ny matso eny amin'ny kianjabe Mahamasina eny raha ho an'ny eto Antananarivo rehefa fetin'ny 4 jona mialohan izay zany hoe androany dia nisy ny famerenana ny matso teny an-toerana araka izao tato-baovao zao. Mpitandro filaminana mahery ny 500 no andray anjara amin'ny matso lehibe tanterahana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny alatsinainy faha 4 jona izao. Entina namariana ny faha 17 taona ny foloalinadahy sy ny nahazahoana ny fahaleovan-tena. Andray anjara avokoa ireo vondron-tafika rehetra. Iverina andray anjara ihany koa ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola amin'ny alalan'ny piasan'ny fahatseranana. Ny matso toy itony zany tsy dia tena any amin'ilay mampiavaka loatra no tena ijerevana azy fa ny matso fankalazana ny fetim-pirenena toy itony zany dia matso entina aseho anehoana ny ireo vondron-tafika rehetra eo amin'ilay firenena izay anehoana ny fahaleovan-tena ny firenena anankiray satria ny fananana vondron-tafika iray zany dia anisan'ireo marika anankiray lalàna fa mahaleo tena ny firenena ary Madagasikara dia mahaleo tena araka ny fanambarana izay natao teto amin'ity kianjan'ny Mahamasina ity 17 taona lasa izay ka izay no mahatonga an'ireo vondron-tafika rehetra mandray anjara amin'ity fankalazana ity. Isokatra amin'ny enora ny vavahady ary misokatra ho an'ny rehetra. Isokatra ny vavahady miisa 5 izay samy misy ny fisavana avokoa eo ampidirana. Isorohana an'ireo mieritreritra isompatra mandritra ny fankalazana izany. Fepetra ny raisina mba ahafahany vahoaka Malagasy manao fety ampilaminana sy ampitoniana.